FM. Tolotry ny MPS radio ana. Lapa mystère. Tantara mitohy nosoratany Aikanto. Ho velomin'ny tapaporoany Christophe Rabiarmanana, Zakarandry. Miaraka amin'ny Aina, Tolotry ny Avo, Saoly. Nandra fesinana tontosy tapaporoany. Nandrindra ny lafi teknika Zakarandry. Fizara na faharo. Salama komsera, inona ny vaovao? Salama lesy fano. Zao e. Miasa aloha. Miketrika an'ireto dossier maloto ny zalahy reto e. Aiza koa izay dossier maloto. Ka ahoana hony? Salama ve ny zazakely? Salama tsara ka. Fa inona hoy izany vaovao nampiatsondra sy voazany e? Momba ny rado lesy a. Afaka mifanampy ve tsika? Tsy azoko. Ny amin'inona rasefo? Any fikarohana ny marina e. Za rehefa ela mihitsy ny te anontany anao momba n'iniko. Fa ahoana? Misy vaovao nga? Efa hitako le tsy le olona nilazaiko anareo hoe irakiraka ny ara-nasa tamin'ny zareo tao a. Dia misy zavatra maromaro tiako hamarinina. Inona zany rasefo? Ka ny mahakasika an'le contrat ny fanaovandry zareo e. Dia hoe fa maninona ny mahatsitsita daholo izay mpiasa rehetra nanao an'io lapy io. Aiza rasefo no alalany an'izany a. Izy arange fa hoe irakiraka e. Ka zay mihitsy angery tolotra e. Izy no azo antoka hoe nahafantatra ny olona rehetra tao dia mety mba manakambara amin'izao ihany koa izy. Fa efa niresaka tamin'izany nareo? Za mihitsy arangely nanao ankety azy voalohany e. Fa avy eo izy ny tsy tiany tsony. Dia ahoana? Fa taiza hono? Tena tsy haiko. Zany koa zangeny tena mila antanitsika azy e. Ohatrany tsy milamina ange rasefo izany olona izany e. Dia ahoana zany no atao? Aleo resako izy dia any an-tranontsika miresaka e. Sa ahoana? Mety zany e, ilazao melo fotsiny ara. Yanjo, Yanja. Misokatra io lalaina fa tonga dia midira. Ohatra, fa misy ino? Zay rangiky mbola tsy rasakory e. Mbola misy ankizy tonga hono. Dia inona zany iverenandria atika? Laseho an'ilay olona e. Ka zany iky poritra be. Sady jereny reto hoe. Oay. Fa taizaka ireny? Melo lela tsara fanahy iny atsika hono e. Inona? Lehilahy izaka izy zany? Tsy haiko akia. Sady ny zanak'indriana iny nandray an'ireto e. Dia tsy hitandriva e? Klarelahy koa nefa lazaiko hoe tsy tokony handraindray zavatra amin'olona tsy fantatra izany e. Ka za koa ary anekiry anja mba gaga e. Nijereko le olona fa tena tsy hitako tsony. Nefa tindry tonga aty dia amin'ny fotsiny izao le zaza. Very ao marina ny zanako. Tsisy manao ninina n'iny zany eky ao a. Inona koa ary ty? Ka aleo mihitsy aloha za hijery azy ihany. Andrasako ia fa vetivety fotsiny ane. Ka malaky ary ndry e. Salama madame Anja. Mandrosoa e. Misaotra komisera. Ka inona ny vaovao? Tena misy olana ary fano. Olana? Ie. Olana inona? Matetika ho aklarelahy mitantara hoe misy lehilahy zany miresaka aminy dia manome vola azy goty azy. Zany ve? Dia vola be? Ka sady le volany eo meny aho hony fa ny goty ho azy. Mety olona mba mahafantatra anareo fotsiny ane raha zany e. Dia maninona zany izy ny tsy manantona mivantana ka? Ka mety hoe zavatra kely mivitany dia omeny anklarelahy fotsiny. Na zany azy voadimy taona ane iny e. Eny e, zay aloha e. Fa zay anie le lazaiko anao e. Ny atahorako sao dia mpangalajazy zany. Ohatrany tsy mino aho. Efa matetika anie ma tsy isy klarelahy zany no miresaka e. Ka raha izy zany dia efa iely iny ny lasany. Marina aloha zany e.
Wai, dadabe ve io ary bokosy dadabe tamin'izany a tafatandrana io re anaka fa ty sariny bebe tamin'ny mbola kely ty kosa aloha dia tena mitovy be amin'ny tena mihitsy e ho anao koa raketo tsara ny andro sarobidy mandalo amin'ny fiainanao anniversaire baptême soutenance fiançay mariage antsoiny tapapirona production 034 10 607 77 fahatsiarovana tsy lany amaminy dia ahoana zany atao ry fano a fa ianao zany mbola tsy nahitan'izany olona izany mihitsy ve eno a matsy anao zay ny lasa mampanahy be ahy fa toy ny ahoana hono ny endrika izany lehilahy zany tena zay indray aloha mbola tsy nanontaniako azy zao ary ahoana izao mba tsy handerery mihitsy aloha Clarella dia asa evo miresaka aminao avy hatrany koa izy raha vao mahita an'ilay olona ay eny ary aleo fa ataoko izay fa zao madamianja ahoana aza tonga dia rarana tsy fandray na hitsoaka azy avy hatrany aloha Clarella fa ahoana ka araka mifantatra nge dia ny vonoana sy ny enjehana mafy mihitsy ireo rehetra nanao an'io lampy io ka voatery nitsoaka izy ireo mba hamonjeninay ka sao lahy ka irady ihany zany fa mbola miafina aloha izy na dia zany azy vadiny ane ahy dia zanany koa io ianja tsy mora nge ny aza lambo mahazo an'ireo mpiasa atao reo ony zay no lazain'ilay irakiraka tao eny raha ty ka dia ho rady tokoa ve asa aloha eo azafady ane manahoana ramse ahoana kay ifandravaka ny ankizy kely tato to efa lasa daholo akakizy angay ianao zany ambironge io ohatrany mbola mivoa ka ahoana re zany to hafahafa koa ty ramse ty ka jeronge afeniny be zany ny tarihany na le kasikaza tsy esorony akory misy olana anga ramse tsy misy ka tena marina ry se ka anatitra nyrety fotsiny mandehana ramse atero ambro eny ary tia tokoa misy tompona andraiky ta manantona alefa miokazy tena olona vaovao mihitsy nonoliny ka mety reny livreranoliny reny angamba izy io ka aleo aloha hipetraka fa reraka izy zany ianja koa ty mbola tsy tafavoaka ao foana zay aloha raha misefa veloma veloma re andao amin'izay ry fano azafady fa be resaka be inona moa ny olana oe marina fa nisan'reto zavatra reto ho any isy nanaritra taty indray hono hoe ho anay zavatra inony tsy haiko vola angambo ty vola dia reto hono gotean'ny Clarella fa oviny reny misy nanatitra taty ry anja tena tsy haiko ry fano mahagaga mihitsy le izy ka dia ho sanatry ve ka le lehilahy nitondra moto teo maninona nefa ny tsy tonga dia nomeny ahy tena tsy mahazavy zao ka to lasa saina be ny ianao zany fa ahoana ka vao teo nge nisy lehilahy nitondra moto iny nilaza hoe anatitra zavatra tao ozy fano sao dia mba zay tokoa le izy dia ahoana ozy ianao isy le gardien iny nyresaka teo sady vetivety nge zany mety izy mihitsy zany ry fano za aloha tsy mino fa ahoana mety olona manao livraison entana iny izy ary ange ka niresaka tsara tamiko ahoana moa ny tsy afantarany ary radio iny endray ariko na tory ve ky Clarella teo eny kia mbola zazany iko zanak'drio fa vatany fotsiny ngeza be fa zao ikiry lalaina eny kia tena mampiasa ny saiko mihitsy zany olona miresaka aminazy any ampianaran'izany foana ka fa nga mbola tsy hitandriany ki le izy
dia tsy mety tratrako mihitsy akia. Maninona kira manokana fotoana kely mihitsy a dia mijanona any ampianaran'ry Clarelandry. Dia anaiky an'izany ve kiry zareo? Aza vao amin'ny tsara aloha ilay iziko. Mino fa hoe mety anaiko ireo. Aleo ary loza indray ny ataoko e. Fa mety izy ary kizany olona izany a. Ifano akia manao hoe sody rado. Za nefa ohatrany tsy dia mino an'izany loatra ka. Fa ahoana ka? Ka ilay olona aneky tsy mitovy endrika amin'ny rado izany mihitsy e. Fa ohatrany ahoana hoy? Lehilahy lava volo ilay izy. Kelikely vatana. Sady toa nisy fotoana ary nitondra moto anie ilay izy. Tena tsy raha tokoa aloha raha izany e. Ka izay mantsy a. Fa ahoana nefa ho fano akia tamin-dry ilay tany iny? Efa hoe izy ho miaya hoe sody rado hono izany olo izany fa aza lavirina be. Tsy azoko mihitsy. Lalina kity ka. Taoko. Fa za aloha manakely hoe rehefa tsy izy tokoa izany dia mety hoe iraka alefa angambako. Dia tsy haiko tsony akia. Dia anao inona koa nefa e? Fa angamba mbola tsy hitandrianko ilay izy? Dia tsy mety tratrako mihitsy akia. Maninona kira manokana fotoana kely mihitsy a dia mijanona any ampianaran'ry Clarelandry. Dia anaiky an'izany ve kiry zareo? Aza vao amin'ny tsara aloha ilay iziko. Mino fa hoe mety anaiko ireo. Aleo ary loza indray ny ataoko e. Fa mety izy ary kizany olona izany a. Ifano akia manao hoe sody rado. Za nefa ohatrany tsy dia mino an'izany loatra ka. Fa ahoana ka? Ka ilay olona aneky tsy mitovy endrika amin'ny rado izany mihitsy e. Fa ohatrany ahoana hoy? Lehilahy lava volo ilay izy. Kelikely vatana. Sady toa nisy fotoana ary nitondra moto anie ilay izy. Tena tsy raha tokoa aloha raha izany e. Ka izay mantsy a. Fa ahoana nefa ho fano akia tamin-dry ilay tany iny? Efa hoe izy ho miaya hoe sody rado hono izany olo izany fa aza lavirina be. Tsy azoko mihitsy. Lalina kity ka. Taoko. Fa za aloha manakely hoe rehefa tsy izy tokoa izany dia mety hoe iraka alefa angambako. Dia tsy haiko tsony akia. Dia anao inona koa nefa e? Tena enjana koa ilay zavatra niresahan'ilay olona teo a. Hita ho ara sio. Fa misy zavatra mampanahy nefa. Inona izany? Hoe raha mbola velona tokoa izany rado izany ka tratra dia ahoana izany? Mazava ho azy fa tonga dia vonoandry zalako. Enjany tika. Fa mety ho rado ihany anie izany ilay lehilahy miresaka matetika amin'ny Clarelandry e. Mety ho izy. Nefa koa mety hoe olona irahana fotsiny. Dia anao inona nefa? Mety hoe hiaro sy hanara-maso an'izy mianaka. Fa tena mila fiarovana lesy ny zazendry tolotra. Tsy hitako anefa hoe ahoana ny atao. Misy hevitra ity ka tsy haiko raha mety e. Hoe ahoana letra? Ndao asiana caméra kely miafina amin'ny zaza iny dia hitantsika eo daholo amin'izay izay mifandray aminy. Za ve lety tsy hovakiana fotsiny. Tena matotra ange izany e. Misy rojo kely izay ihany. Azo asiana caméra faran'izay kely dia asaina anaovana fotsiny ilay izy. Rojo amin'ny tenda ve izany e? Eny e. Dia mifandray amin'ny telefonintsika fotsiny ilay izy. Izay indray tsy hitako marina. Aleo fa amboariko ilay izy dia resahantsika ihany e. Mety ary izany e. Andao andramana. Tena mety tsara kosa ity zavatra nataon'ny tolotra ity a. Jereo nge na ny sary aza mazava be mihitsy e. Eno a. Tena mandroso tokoa ny teknôlôjika. Ohatry, fa iny ty mampiseto anao ry anja. Ka tsika ty toa lany andro eto fotsiny. Jereo anefa efa 3 andro sao sika nararamaso teto nefa tsy nahita ninona akory. Nga kosa moa tonga dia voatery hoe ahita vokatra e.
misy zavatra mety tsy fantatsika koa nge e. ka tena efa matahotra ry zareo ary izay ve izany lehilahy izany tonga nyresaka matetika tamin'ny tany foana dia tsy hita tampoka fotsiny io. oay ino jereo nge e. oay misy olona miresaka amin'ny kilarelahy tokoa ny io zany e. Tena io ry zareo ilay olona andao malaky andao. Milamina aloha ianao ry anja. Ka andao. Aleo aloha jerena tsara izay ataony. Ka tianao very ihany ary ve ny zanako e. Jereo nge rasefo e. Misy zavatra omeny amin'ny kilarelahy iny. Mba andao moa ry zareo laza eo ihany ane io e. Tonga dia mandeha anarynareo fa za melona fiara vetivety e. Efa niditra daholo marina izany mpianatra izany. Tonga dia mandeha ana ry anja fa taro eo ampianaranao ve ilay zaza teo. Eny ary e. Fa hono ale tsy ritolotra. Nanao hoana ny endrik'ilay olona teo le tsy hitany lava e. Mahagaga rasefo fa tsy nanala-kasoka mihitsy izy fa lava volo aloha raha ny fahitako azy lava volo? Iano jereo ty sary ty nataoko capture teo ty. Ao elesy tena lava volo tokoa izy zany ka. Dia izy ary io ao ampianaranao ry zareo izy ay tsy manina fa reto no napetraka ilay olona. Mitovy amin'ny mahazatra ihany ange izy zany e. Fa hoana ary zao. Jereo ange ry anja e. Kay lava volo ilay olona. Fa hoana nahitanareo an'izany? Ka jereo tsara ange ty sary ty e. Tena tsy rato ry zareo io olona io vo maika matahotra marina. Dia ahoana ny atao rasefo sa mihetraka fitoriana fiandry. Ny ahy kosa aloha fa ny zanako tsy avelako miresaka amin'iny olona intsony mba marina e. Aza mailaka loatra anao tsoa-kevitra ohatr'izao aloha nareo e. Aleo aloha tsika mody dia mandinika tsara. Ka tianao very ihany ary ve ny zanako e. Tsy zany kosa ry anja. Ka inona indray? Le hoe ametraka fitoriana avy hatrany ny hitako hoe aleo aloha miandry. Endray ariko. Dia aloha zany tsika mody aloha. Any an-trano miresaka tsara. Ndao ary. Tolotra reny lava izany eo atokotany izany. Mangina aloha dia vonoina laky io jiro e. Matahotra ary tolotra. Mpangalatra ve izany? Mangina aloha ianao ka. Dia aleo aloha jereko eto am-baravarakely eto. Iza lesy? Olona ve? Marina raha mahita ninina mihitsy e. Ary sao dia efa tafiditra ao. Tena maty sika marina. Zay ary le alika efa nanginako. Dia ahoana re e? Aza mivoaboaka an'izany lesy fa sao maty any fa zavy aminao zazakely e. Tsy misy ninina izany eo. Reto ary aloha ny jiro e. Izay vao voaka any ianao. Marina raha misy olona kory ato izany. Aleo aloha jerena le vavahady teo e. Midira lesy rehefa tsisy ninina any Tena misy olona saika nanokatra mihitsy ty vavahady ty teo izany fa tsy voasokany angamba. Hoay, toa misy taratasy ange eto izany e. Fa misy inona ry tolotra? Aleo fa hiakatra re e. Midira ianao any an-trano e. Jerenao nge ty ry lalainy e. Tao anaty boîte aux lettres tao. Fa aveziny izany. Efa nijereko any tao teo fa tsy nisy taratasy izany e. Leo aloha sokafako dia vakitsika e. Tena soratra rady io ry tolotra. Dia ahoana ny atao? Tsy maintsy mandeha any ary lalaina. Mampalahelo izy. Dia ahoana raha maty any ianao? Mbola kely ane zanatsika ry tolotra e. Tsy misy maty izany eo e. Sady ianao ve dia tsy malahelo any anja sy kilarelahy? Eny e.
fa mafy tokoa ny mahazo ary tolotra raha tsy tavaferiny etsony ianao e maninona raha mitady hevitra hafa moa e mangina aloha mory lalaina dia ndao aloha atory e maraintsika amin'ny resaka tsara zany a fa misy inonary toa nametraka basy ankera sifo zany sady toditodika vo e sa fe misy olona dia aiza nefa teny miafina lazo malaky tena misy olona miresaka mifano mihitsy angambaka fa aiza ary izavy miaraka aminao ao tolotra ihany ka ry alavitra re izy dia iza zany reo mijanona anaty fiara ireo sa mitady amadika koa nareo tena tsy zany le tsy rato tonga hanampy sy anome zay ilainy lahy le tsy zay zany na tonga nay nanajanona andreo élément reo anaty fiara dia any raha lay fitolotra sy ireo entandreo e dia ry ampitan'ireny rano reo tsika mifankahita dia basy ty aloha lasako dia tandre mitondra namana hafa fa tsy hahita zany nareo enyle tsy rato matikely ahy e ndeka ianara sifo eny lesy raha vao tafita n'ity rano ty tsika tonga dia mijanona raha be tika so ihany anja fa tsy taty fa tena raha tokoa ve aloha le olona rano feoany aloha dia tena izy mihitsy e asy zay miendriny fa tsy hitanareo mihitsy zany miendriny eno asy tsy navelany nitodika mihitsy na dia na ihan'le teny miafina aza zay aloha tsika fa tonga raha andao le sy akatakotako ny rea tena mangatsika be any roboka n'le rano teo bamary lasa mangovitra tena izy mirahala tokoa reto fany sy tolotra dia ahoana re tsy rato ve ty tonga manantona antsika ty raha sifo jereo anke ty poziny eny tokoa izy misy anke izy zany jereo nefa ty volony lava be izy am'izany mahay kely sady tena reraka ange izy zany midira aingana nareo tanaty lava-bata ato malaky nareo aingana finina daholo le tsy rado nydika an'izao zavatra zao maninona ty ela mitony aloha elary tovitra dia io misy mofo rato hoany fa tena reraka be nge mifahitana ian'lahy zany miaratsiny lesy fa tena taitra tokoa nahita an'lahy masotolo dia alefa ho tataraiko amin'lahy zay zavatra nyseho tao anatin'izay fotoana tsy naty ho an'lahy zay efa fantatro daholo aloha zany fa nyvady aman-janako zareto no tena mampalahelo ahy mbola ty avy ianja hatramin'izay ka hatramin'izao le tsy dia mbola manantena ny ahita alina foana fa zao rato inona zany le tena olana mahatonga nylahy miafina ty ohatr'izao ny antony dia tsotra fotsiny no ilapa izay nataon'ny ekipana io fahoana ka be dia be any ireo tsy ambaratelo izay tokony tsy voaka amin'io lapy io toy ny hoe ny lalana ambanin'ny tany ny trano fefenana varavarana tsy ambaratelo sy ny sisy fa hono aly ty rado tsy napozonareo ve nefa zao zavatra zao efa napozina ihany aloha le izy fary zareo anefa efa nilaza hoe tsy hanao nininina nay raha tsy misy mivoaka ny zavatra rehetra gaga nefa zay fa voavita 2 andro monja ny asa dia tsy hita le mpanao planina lehibe ka mipiara-miasa tamin'lahy nge ka tapitra maty daholo na ilahy koa raha nefa neverina hoe maty koa zany mihitsy le ty rado efa nampanahy ihany aloha ty raharaha ty raha vao niditra tsehatra zareo tao andapy tena mafy tika fa faly aloha mbola velona iny misotra anareo koa fa vita anareo no nanao ny sora-pahafatesako tsy azoko ina mahatsara n'izany
ka tsotra lesy zany afaka manao kopia vaovao dia afaka miriritony olom-baovao indray tsy mora angelety zany ie tsy mora tokoa aloha efa vita foana lesy zany mba nanahoana ankizy ry zareo any hitany aho ve ondrady mino aky hoe Andriamanitra no mitaridalana azy ireo tsy maintsy hitany iny tena marina mihitsy ki zany ka sainy eo fa raha tafaverina somatsara eto zany ndra dia mbola hijanona eto ve nareo se mety amin'ny kina ataoko se mampilamina sy izay rovako ny haiko marina mihitsy zany zay koa ne eto foana vonina hikarakara nyity tanàna ny dada sy nen'ity foana zay misaotra ki oay fa totro misy mandondonana izy zany ry anjy aleo mihitsy aloha jereko mba nanahoana tokoa ry zay ry zareo any fa izy ankily teo mpanatitra taratasy aky taratasy inona ndraiky taratasy inona convocation ki ie vao antso hiatrika fanadihadiana eny amin'ny procureur de la république raha betso amin'ny telo ry lanitro tena misaotra anareo aloha tonga nakaty tsy misy isorana lety zany raha lako angelahy fa zao ary zareo misy zavatra kely lako fanampiana aminareo inona lety zany mandeha ana lesona ka eny an-datako eny ambanivohitra dia resao azy ny zavatra rehetra tena tsy azoko ndray langy ka efa tena antitra sy reraka ekeko hoe zavatra tsara no resahana aminy efa mbola ho zaka amin'ny fihetseham-polo hoe zany tsy azoko dada ny letsika vo 5 taona mbola tena natanjaka sy salama tsara izy tamin'iza tany farany ka mbola nisy zavatra tsy voalazako teo taoriana ny everany any lafa maty dia novabe izy amin'izao izy efa tsy tafatsangana tsony zany veletsy andray ry data ny atalako fe zany no natonga natao izany ka lety zay fina aloha zany ny antony nahatonga la hoe maniraka anay ho any mbola iriko lesy raha mijanona ho zanako data sy neny foana indrisy anefa fa tsy maintsy manangana ho zana ndray zany zareo le raton'izy ireo fahiny mantsy efa maty tena marina zany fa momba anareo sy anjara nge efa ravy mila misoratra indray nareo raha mbola teo mpivady ara-dalàna ary mila manangana ny kilary alako ataoko lesy zany raha vao vitany lasa zavatra zay mba miangavy letsy mandehana dia resao izy matoky letsy alahy fa ataoko avy hatrany zany raha vao tafaverina avy aty zay mba nanahoana ry zay ihany zany izy ty mbola tsy niantsona nandefa mesazy akory hatramin'izao ny zanany nefa ty manontany azy foana tena loza mihitsy ty ka ry tolotra sy fanko mbola tsisy tonga ihany dia mba ahoana tokory any ataoko raha sanatria tsisy tafaferina eto ry zareo mba ampirezay ry Andriamanitra aleloha karakarainy reto sakafo reto fefa lera fisakafoanana koa izao ka
efa tena natahotra be masina. Eny mazava zao fa reto ilay fanampiana lazain-drato eo ny fanjakananay. Fa tena feno fandrika koa ilay fanontaniana teo e. Na dia efa nasehoko mazava zao aza ny kopy mpahafatesan-drato dia mbola ny ihany ry zareo. Ty eto ilay porte 105. Tena tsy faniny ry zareo ka ninina ny finoana mihitsy izany ireo rehetra nanao an'ilay lapa. Izay tokoa ilay hoe mena ambany menaka. So ihany hoe milamina tanteraka ny ahihany zareo momba ny rato. Asa fotsiny izao hoe inona ny ataony mba hanavenana sy tanteraka raha mbola velona soamantsara ny tokoa ilay vadiko. Sako ty to lasa saina eto fotsiny. Aleo aloha ty hamonjy anjanako. Efa tena lasa mihitsy ke saiko teto hoe nanaondry tany. Dia inona marina ho ankiny antony tena netsony zareo tany? Ny momba ny rato kia. Ie, dia misy fanampiana omenanay koa no manomboka izao avy amin'ny fanjakana. Tsara aloha izany e, fa ohatry ny mahagaga ihany nefa. Ka izay mihitsy ane. Fa nisy procureur mba tena tsara fa nahazay tao ny laza tamiko hoe ninina ny vola mihitsy hono rehetra nanao an'io lapa io. Anga? Ie, mba tsy hanamparitaka an'izay zavatra rehetra mampiavaka azy io. Fa misy ihany nefa ny tafatsoka ny ivelany dia tsy naninona. Izany veky? Oyo! Wai, malalako marina. Tonga soela. Misaotra. Manao an'izao nareo ato? Salama izay malala. Ny adin-tsaina sy ny tahotra no nameno fotoananay teto. Ie, tena nahoana izy tany ry tolotra. Hitanareo ve rato? Ie, mbola velona tokoa izy. Alefa tantaraiko anareo izay niainanay tany e. Ny vadiko marina. Vela ihany ianao. Te ahita azy ary tolotra. Mafy ane izay valo taona tsy nahitako azy izay e. Okaka izay anja. Tokony ho faly ary ngendry e. Mahagaga koa ny arovan'Andriamanitra azy a. Na izay koa raha nge tena variana e. Fa izay tokony atao mba hiverenany tanteraka eto amintsika amin'izay izao no tokony hifantohany saintsika ry zareo e. Dia ahoana izany atao? Sa misy hevitra efa natorony? Eno a? Tsy maintsy makany amin'ny dada malaky dia malaky a. Mety raha hariva ihany dia hanainga. Izay aloha no tena mahamaika zao. Tsy azoko. Fa anao inona any? Aleo raha ho azavaiko aminareo vetivety ilay izy e. Raha izay ry zareo ny fantatry raty fa mampilamina tanteraka ny tira raty dia tsy maninona. Fa saika aloza koa ny ery tolotra ny tranga teto e. Efa tenda mihitsy ny haiko. Fa nisy inona? Ka vao anjo tany amin'ny procureur tany ane izahay e. Izany ve? Dia ahoana? Fa nadiadiana tsotra no niseho tany ka dia manomboka raisina amin'ny volan'io koa ilay fanampiana avy amin'ny fanjakana. Efa natahotra marina. Za koa azako. Eny efa tsara aloha izany e. Mila mitandrana tsara fotsiny tsika mba tsisy hahafantatro izao fahitana andray an'ny rato izao ka. Za mihitsy. Na ifanaza tokony ho ferana mafy mihitsy a. Alefa ho avy eo izy dia avy hatrany dia resahantsika tsara. Mety mihitsy izany. Hiaraka amiko mantsy izy raha riva. Mety izany e. Efa vita daholo ilay taratasy reto lesy. Tsara kosa amiko. Dia manahoana izany aloha ny tetikady manaraka e. Ka eo mihitsy izao mahalasa ny saiko ange. Raha tonga mantsy dia miverina ty rato a dia mety hisy haraka. Izany mihitsy. Na ikilarelara tsy hafiany vavan'izany.
zaho ale tsy mieritreritra hoe maninona raha saina mody any ambany vohatra any aloha ry zareo a dia rehefa milamina tsara vao miverina ty. Mety any aloha zany fa ny asa hoe anaiky an'izany fe zareo. Aleo aloha rato no resantsika hita eo izay heviny avy eo. Mety aloha zany fa ny mahalasa ny saiko eto koa angeso dia le ianja voantso tany iny. Tampoka be tokoa aloha le izy fa misy atahorana angaratolotra. Tsy misy aloha fa ny mampanahy dia le fanampiana omena azy ireo sao dia mba fandrika andray koa io. Aza lefa lavitra lesany saina pirofo ary io hoe efa tsy manana iamakasika andrato tsondro zareo. Engany aletsy fa tsika aloha ty efa tonga teo akaiky ny poto io le fiara najantsika tamin'iny. Andro any letsy aloha mitany toerana afaka so misy maharaka eo. Sady izy efa nyteny hoe izy ny anatona antsika eto androany aleo ary tsika tonga dia akasisiny dia andry mety zany tena malaky nareo zany ka malahelo alala etsy zay mahatitila raha mitoy zao. Atao ahoana moa letsy fa manao ahoana aloha ny tany lamina ka tia ny kopia alala vaovao raha be any anaralala fa nytaona no mitombo roa. Tsy olana letsy zany misaotra fa ny olana kely zao mety misy diplôma taratasy sasany tsy azo la ampiasaina ntsony marina zany fa tsy olana koa lesy zany nena ny zava-dehibe amiko fa zay rato ny eritreritra hoe ahoana aleo la tsy miverina any an-tanàna any aloha fa tonga dia any ambany vohatra. Fa ahoana efa elana izy zay ka mety misy hafantatra alala ihany andre marina aloha zany dia ahoana nefa izy mianaka miakatra any koa izy ireo ka anynareo no miverina misoratra. raha koa letsy tika mahita an'izany hoe hiverina isora-panambadiana ndray ka zay le fiainanako dia rovina zany nandeha nefa raha mety amin'lahy dia so iantsika dia lasa misy olana ve zany tsy misy ka fa matahotra fotsiny ary zareo tsy misy olana letsy io aleo ary aka netako malaky lahy dia aza misy avela so manahirana eny letsy mila miomana isika Clarella fa andeha akany an-dadabe zao Dry tena efa leblika iny zazy iny ka tena mandeha ny fotoana. Hoy Dry dia ahoana zany ataontsika ki mitondra fiaratsika ka ry zareo ary ne hony efa ho tonga any zao ay tsara kosa zany fa mitobotoboka be akisa ny foko zany na za koa ary aneky ohatra matahotra zany tena mbola tia avy kirado inona koa ary zany fanontaniana an-daladalandry zany tena tianky indria ohatran'izany mihitsy le tsapako tamin'izay vao hoe hivady aza dia mampimeky anja marina ki zany tato amin'ity hevitra ity mihitsy ny omanana tamin'izany tadidiko tsara mihitsy iny ka andao amin'izay ki fa le zaza zay fa sasa miandry antsika ny fotsiny eny andao ary tonga dia ity daholo ny trano io lesy dada dada marina dia toy zao ve sisy ianao hoe angako le sisy tsy afaka miteny tsony letsy tena mifona ary dada
fidinoana an'ireny zavatra rehetra ireny efa eto azo ry dada tsy alentsony okaletsy rato tsy reny izy fa malahelo be mahitala mitomany ka tena diso alesy diso safidy rato okaletsy zay tokony faly ary nareo fa sambola velonaina soma tsara nge ory dada aza manahtsony ianao fa efa eto foana ijanona ty zay karakaranao aleo izy loha hipetraka kely izy te mba hoaka mola etsy zay iny ary aza manahtsony ianao ry dada fa efa eto foana de afiry zany no avy eo ry anja efeny andalana monika mety avalo alilano andro eny tonga ty zany ve aleo zany zareo tsenatsenaiko ihany fa mangina be nge iny lalana iny sa ahoana tsy olana ve za ko mantsy zany tena reraka ko tsy olana zany ry tolotra makaina tsara aloha nareo sotra tena misaotra ry datoa tsy misy isorana zany ry zareo isany toy ny hoe zanako ihany ange nareo Yanja marina Rado Rado fa teza foana ianao io an'ilay zanatsika efa 5 taona izao tena fona Yanja diso tena diso fona zanako fona tena nitsaly an'izay mianakarado na dia efa nilazaina aza fa maty ianao dia tsy nety nanadino anao misaiko tsy nety mahatotopoky ilay fitiavako anao izany no ninoko foana hoe mbola velona tany ianao tena tsapako tsara izany fijalianao izany nirala fa tsy afa nanotra ny ahy tena mifona aminareo diso tokoa tamin'ireny okizay ki malala okizay zany avako izany tsy manana layla aminao akory izay tsisy na dia kely azy vadiko foana ny ianao mangina kikilarela efa eto foana amin'izay dada okizay kizanako fantatry indri amin'izay zany dada dada kinge teto foana zany moa eo foana ki dada zany arabaina izy roa dia maretatra amin'ny farany misaotra indrindra zareo misaotra tena misaotra reto nanohana anay teo foana nareo na tamin'ny morana tamin'ny sarotra tsy misy isorana ankizy zany zay ny mampiavana antsika tena faly aloha mahita anareo mena fa vetivety ala raha dia ho tongadonga zay tiana olona tsy mitombo tare sa tsy marina zany karakara tsara clarela reto omevitiavana izy dia ataova mbola mitsaina amin'izay mafy ny izay zavatra natrehano izazy izay eny kilalaina aza matahotra indri fa ho tezainay tsara izy manome tokanareo ary reto fa anao izay azoko atao mba anarenako izay banga tsy vitako hatramin'izay tena tiako ane io zanako io marina mihitsy letsy zany rato fa zao aiza zany nareo nipetraka hijanona ty zay ry zareo aleo aloha hifantoka amin'ny fikarakarana ny dada sy ny tanindrazany dia ahoana zany ny fianarany clarelary rato amin'izany ezaka hijery zay sekoly akaikaiky atylo io zay ry zareo zay metiki atao mirary soanareo foana kizay
tena mbanga-pe mihitsy so izay rozanareo. Ay, okaka izay a. Na izay koa ny aky tena malahelo anareo e. Aleoko efa hiezaka hitsidika anareo matetika aty izay a. Mahery zary zareo a. Tsy ho adinina mihitsy nareo. Zay kory zareo tsy manadino anareo zany zay. Zany mihitsy mirahasoa anareo telo mianaka e. Dia misaotra indrindra letsery tolotra. Raha tsy teo ilana nampy tsy hitantsika marina makasika ny lapa mystère iny. Lapa mystère. Tantara mitohy nosoratany Aikanto, novelomin'ny tapaporoana, Christophe Rabiarmanana, Zakarandry. Miaraka tamin'ny Aina, tolotry ny avo, Saoly. Nandray fesinana Tontosy, tapaporoana. Nandrindra ny lafiny teknika, Zakarandry.